dia hiaraka aminareo hijery ny zavatra iainanareo any Vodivorona, hiaraka aminareo hijery ny zavatra iainanareo any Ankatso, hiaraka aminareo hijery ny université rehetra izay hipetrahanareo. Mendrika ny hianatra ao anatin'ny tontolo tsara ianareo mpianatra. Noho izany dia efa niresaka tamin'ny ministra ny finansa, andrafitra ny loi de finance tsika zao. Noho izany atao lahara-pameana ny fananganana ireo dortoir na trano vaovao ho atao isaky ny université manerana ny Madagasikara. Zay ny vahaolana voalohany ho apetrako aminareo. Tsy andrasana hoe afaka 3 volana io, fa tonga dia atombontsika zao ao anatin'ny planina erahana manao miaraka aminareo hoe reto ary no atao. Faharoa mikasika ny jiro sy ny rano. Ny zavatra ho ataontsika dia zao ny zavatra ho ataontsika. Dia ny rapitso ihany dia ametrahana groupe électrogène eny Vodivorona, any Ankatso sy any amin'ny université izay mijaly jiro. Anao forage ihany koa tsika mba hahafahanareo manana ny rano ataontsika farak' izay aingana zay mba tsy hijaly amin'ny resaka rano ihany koa ianareo. Zay ny vahaolana baty amiko, zay ny vahaolana tolotro aminareo ajanona daholy ireo tetikasa hafa rehetra fa ahopana amin'ny ampahany betsaka amin'izany ho anareo mpianatra, ho anareo aina aman-jery iray manontolo. Zay ny vahaolana voalohany aloha arosoko. Voalohany indrindra sady fanontaniana amin'ny vahaolana teboka telo le izy. Miala Andriamatora Joel noho ny vokatra ny jiro sy rano. Fanontaniana efa haiko ny valiny fa amin'ny solution rehefa eo. Fa maninona ianao tsy maheno an'le lazainy olona hoe miala Andriamatofilo fa heninao nefa le resaka jiro sy rano. Fanontaniana mahitsy ary menimino fa izy valiny ihany koa zay. Vitany mandahako mety betsaka ny faly ary mety betsaka ny tomany any atokantrano any ankehitriny. Fa midedavonareo ilay solo anahy fa za tsy hilatsaka itsony amin'ny taona amin'ny fifidianana manaraka. Dia hiaraka aminareo hijery ny zavatra iainanareo any Vodivorona, hiaraka aminareo hijery ny zavatra iainanareo any Ankatso, hiaraka aminareo hijery ny université rehetra izay hipetrahanareo. Mendrika ny hianatra ao anatin'ny tontolo tsara ianareo mpianatra. Noho izany dia efa niresaka tamin'ny ministra ny finansa, andrafitra ny loi de finance tsika zao. Noho izany atao lahara-pameana ny fananganana ireo dortoir na trano vaovao ho atao isaky ny université manerana ny Madagasikara. Zay ny vahaolana voalohany ho apetrako aminareo. Tsy andrasana hoe afaka 3 volana io, fa tonga dia atombontsika zao ao anatin'ny planina erahana manao miaraka aminareo hoe reto ary no atao. Faharoa mikasika ny jiro sy ny rano. Ny zavatra ho ataontsika dia zao ny zavatra ho ataontsika. Dia ny rapitso ihany dia ametrahana groupe électrogène eny Vodivorona, any Ankatso sy any amin'ny université izay mijaly jiro. Anao forage ihany koa tsika mba hahafahanareo manana ny rano ataontsika farak' izay aingana zay mba tsy hijaly amin'ny resaka rano ihany koa ianareo. Zay ny vahaolana baty amiko, zay ny vahaolana tolotro aminareo ajanona daholy ireo tetikasa hafa rehetra fa ahopana amin'ny ampahany betsaka amin'izany ho anareo mpianatra, ho anareo aina aman-jery iray manontolo. Zay ny vahaolana voalohany aloha arosoko. Fanomera-bahoaka malagasy rehetra tsy fagony manerana Madagasikara ary manerana zao tontolo zao. Ny hetsika atao eto androany zaza miteny aloha voalohany indrindra dia Jason, président ny interne manerana Madagasikara. Ny atao eto dia fanamafisana ary fanehoana voalohany indrindra amin'ny firaisana amin'ny vahoaka malagasy izay mitaky ny zo amin'ny rariny sy ny hitsiny ary fanehoana fiarahamentana amin'ireo vahoaka malagasy izay ao anatin'ny fangejana tanteraka amin'izao fotoana izao. Ka mifandray amin'izay indrindra satria ny fahasalamana voaloka izay ao anatin'ny sehatry ny fahasalamana zany rehetra na ny mpianatra dokotera na ny dokotera mianatrasa taona fahafito sy fahavalo ary ireo izay efa anao thèse ihany koa ary indrindra ireo izay vao nivoaka navita fianarana. Noho izany dia misolo tena ny interne rehetra manerana Madagasikara
tezara ihany koa ary ireo zoky izay ao anatiny efa navita izay taiza medisina zay ka dokotera ara-dalàna araka ny lalàna misy sy lalàna velo eto Madagasikara ka izao hetsika izao zany no atao hanehoanay voalohany indrindra an'izay fiarahanay rehetrarehetra izay ao anatin'izany a voalohany indrindra niditra tamin'ny service minimum izahay manerana Madagasikara tamin'ny herinandro lasa izay ho fanehoanay fa kely dia kely ny tamin-karamanay interne raha oharina amin'ny asa izay ataonay sanatria koa ro mampitaha ny asa izay ataonay amin'ny karamanay izahay satria ny aina tsy vavidim-bola fa raha ny maha olona kosa satria olombelona daholo izay rehetrarehetra reo izay rehetrarehetra reo dia tena mijaly ny interne manerana ny Madagasikara ilay tambi-karama izay taoko hoe tany amin'ny taona efa tsy fantatra intsony a mbola hiainana hatramin'izao fotoana izao nefa miakatra ny vidin-javatra rehetrarehetra izay reo rehefa mianatra be dia be ny zavatra antofanay hatramin'ny zel ampiasainay antofanay ny rehetrarehetra ny masika ny rehetrarehetra aiza no isian'ilay tambi-karama kely a raha izay vola kely izay no andeha hiainanay ao ihany koa ny fanomanana boky izay tena dingana lehibe izay miandranay amarana anay fianaranay etya izany rehetrarehetra zany tompoko dia manosika anay hitaky an'izay ary tsy voandroany io efa nataondreo zokinay ireo efa ela zany fitaky izany fa tsy nisy ny aino zay ny marina tokoa ary aza izay dia tena marina tsy nisy ny aino aza mandainga ianareo mpitondra fandrakana fa tsisy ny aino anay ianareo na iza teo raha matahorany betsaka nandrin'izay fotoana izay ka izao miteny amin'ny mafilohany interne manerana Madagasikara ahy aoka izay reny raha matahorana iverina amin'ny vahoaka nareo a isika vahoaka mandalo ny toerana mety 20 taona nareo ao fa mandalo ny toerana ny tanjona anay dia anovana izay rafitra tsy mety izay satria mahatsapa izay fa tsy mety tena tsy mety izany rafitra izany ka aoka izay ny raha matahora fa izahay eto dia vonona ijoro mandrakariva amin'izay zavatra zay ka niroso amin'izay service minimum zay zahay omaly nefany hitatsika fa nisy namanay interne ao Antananarivo izay filohany interne ao Antananarivo izy izay noratsaina mpitandro filaminana averiko noratsaina mpitandro filaminana voalohany indrindra mitaky izahay fifonana amin'ny fomba malagasy tokony ataon'ny mpitandro filaminana ary tsy maintsy ataon'ny mpitandro filaminana izay teniko izay satria ina ny antony sanatria manome baiko anareo manamboninahitra fa olona manana ny maha-izy azy tahaka anareo ihany koa inona latsanareo raha iny nitaky ny rariny izy a fa inona valinareo azy ka mitaky izahay fifonana amin'ny fomba malagasy avy aminareo manoloana an'iny ny nantony mahatonga anay eto ihany koa dia hiditra amin'ny antsoina hoe service zéro ny interne rehetra manerana Madagasikara tompoko dia tsy asa satria miseho loatra ilay tsy fanajana anay hatramin'izay ka hatramin'izao ilay fanambanina anay hatramin'izay ka hatramin'izao izahay tompoko dia tsy asa mety hiresaka nireo mpahay lalàna ataoko hoe miaro ny toerana manoloana zao toe-draharaha zao izahay eto dia miteny fa matoy izao nataonay izahay atao anatin'ny ty sehatra ty aloha no mahatsapa fa izany no izy amin'ny tokony ataonay rehetrarehetra ka izay service zéro zay dia miatra amin'ny interne rehetra faculté de médecine ny Antananarivo faculté de médecine ny Tamatave faculté de médecine ny Majunga faculté de médecine ny Toliara faculté de médecine ny Diego Majunga Fianaratsoa miatra amin'ny rehetrarehetra izay zavatra izay ary eto dia manao antsoavo anareo ray aman-dreny zoky mpampianatra nareo professeur sy docteur chef de clinique sy rehetrarehetra misehatra ao anatin' izay fampianarana anay izay voalohany indrindra tompoko amin'izay sehatra izay dia misaotra betsaka anareo izahay satria raha tsy teo ianareo tsy toy izao izay rehetrarehetra reto zava-dehibe